Maro amin'ny olona no mandeha mivavaka satria efa fahazarana mifantana tenin'Andriamanitra amin'izay teny mahafinaritra azy sy metimety amin'izay ho ataony fotsiny ihany ao anaty baiboly. Manao vakana manamarika azo fijaliana, mitafy akanjo misy tenin'Andriamanitra. Eny e, tsy ratsy ny mivavaka e, fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Tsy ratsy ny mamaky tenin'Andriamanitra, mampitombo antsika mba tsy ho ringa ny fahavalo izany. Tsy ratsy ny maneho ny finoana amin'ny alalan'ny fitafiana, fa volomben'ny Kristy mandehandeha isika amin'izany. Fa efa voavakinao sy nodinianao akaiky ary iainanao ve ireto andian-tsoratra masina ireto izay milaza hoe taranaky ny Jiosy isika fa tsy mba mpanota avy amin'ny jentilisa. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna, fa raha mitady ho hamarinao amin'ny Kristy isika, nefa ny tenantsika no hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy. Sanatria izany, fa raha ny zavatra efa noravako no hatsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izaho dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra, vohombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoanan'ny Zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Averiko aminao fa isika dia hamarinina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe mampiseho ny tenanao hoe efa an'Andriamanitra ve ianao, satria izay ny lalàna sy fahazarana mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina. Sa manao izany kosa satria mahazavaina fa Jesosy Kristy Tompo dia maty ho famonjena ny olombelona tsy misy akanavaka. Fantatrao sy hainanao tokoa ve ilay Andriamanitra be fitiavana izay ivavahanao? Efa tonga zanany tokoa ve raha ianao? Ny zanaka dia mifandray amin'ny rainy, ny zanaka dia mahalala ny feon'ny rainy rehefa miantso azy izy, ny zanaka dia mpakatony rainy, ny zanaka dia mpandovo, ary eo amin'Andriamanitra dia Kristy Jesosy Tompo no lovantsika. Antoko ny famonjena isanao izay manaiky sy mino azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika izy. Misy fotom-pampianarana izay mandrisika antsika hoe isika dia mahavita azy, vitantsika io, haintsika io, manana ny ampy isika havitanana io. Fa ny fahamarinan'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy Tompo kosa dia izao: tonga zanak'Andriamanitra isika, na hoe nateraka indray, na koa hoe tonga olom-baovao. Tamin'ny fotoana nino isika ka nanaiky fa Jesosy Kristy amin'izay no tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, fa tsy mahavonjy antsika ny tenantsika sy ireo izay voafetra rehetra manodidina antsika. Maty ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, mitondra ny fahotantsika Jesosy, satria tsy misy tian'Andriamanitra ho verina dia iray ary sisika. Enina teo aza ny faharatsitsika. Izany ilay fitiavan'Andriamanitra tsy misy fepetra, ilay Andriamanitra nandefa ny zanany ho faty hitondra fiainana ho antsika, ilay Andriamanitra mpamindra fo natsangany tamin'ny maty Jesosy mba hisitrahantsika ny fiainan'Andriamanitra. Ilay fiainana dia fahafahantsika mifandray sy maheno ary mihetsika amin'izay asain'Andriamanitra atao, izay fifandraisana rava vokatra ny fahotana moa. Fa noho Jesosy izay maty ka nitsangana tamin'ny maty ho antsika dia tafarain'Andriamanitra ray indray izaho sy ianao. Alleluia! Izany ilay filazantsara an'i Jesosy Kristy Tompo izay tena fiainana entina miaina fa tsy fisehosehoana ivelany fotsiny. Tsy isika mahavita zavatra no zava-dehibe, fa isika mino sy resy lahatra fa avy amin'Andriamanitra io zavatra mitranga io, fa tsy avy amintsika. Ka mahatonga antsika manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izay rehetra vita, mitranga sy tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Raha tsy mino ianao hoe Andriamanitra no mitondra ny fiainanao fa ianao ihany, ny fifehezan-tenanao manokana, ny fahaizanao, ny fifandraisanao amin'ny olona maro isan-karazany, ny fanananao dia mahavita ny fiainanao. Izao ny fanontaniana mba tiako apetraka aminao: mahay mampitombo ny andro ivelomanao ve ianao? Hatraiza ny fetra ananantsika fahefana? Moindre imprévu dia afaka ny hanova tanteraka ny fisotry ny zavatra izay efa nomaninao nandritry ny fotoana ela. Andao
mitehitra amin'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amiko izay tompony izao rehetra izao sy mifehy azy na nita maso na tsy hitantsika maso andao manankina ny fiainantsika manontolo eo am-pilatanan'Andriamanitra. Amen.